La 4G Patelma vous présente Ni Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao ny Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miampy fitoana namondiany ary 5,7 ireo tranga vaovao mitondra ny tsimokretina coronavirus araka ny taramarika izay navoaka ny CCO ivato tamin'ity androany ity. Anomboka rahampitso ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra nala fanadina mpanjakana BEPC Tomasina raha ny nambarany lehiben'ny Cisco Tomasina voalohany. Tsy tokony anana ayay ireo ray aman-dreny fa efa mipetraka avokoa ny fepetra rehetra raha ny fanazavana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mbola miparitaka manerana an'izao tontolo izao ny Covid-19 indrindra aty Afrika sy any Amerika Latina. Ho an'ny kontinanta afrikana, Afrika Atsimo no tena voamafy indrindra. Nadineo arahanao afaka fotoana foy. Salantra tompoko lasy tompoko vava fotoana vaovao eto amin'ny École TV ka manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamotsika ny vaovao dia miampy fito ireo namoniany ary 5,7 ireo tranga vaovao vao marina fa mitondra ny tsimokretina coronavirus eto Madagasikara araka ny tatitra tamin'ity androany ity. Natsipirin'izay izay etany Henri Florio. Mitombo hatrany ny isan'ireo olona voamarina fa voany valanaretina coronavirus eto Madagasikara indrindra fa ato anatin'ny faritra Analamanga. Raha ny taremarika ofisialy navoaka ny ivon-toeram-pibaikoana momba ny Covid-19 ivato androany tolakandro, nisy ny tranga vaovao 5,7 tamin'ity androany ity. Tsikaritra ihany koa ny fiakarany isan'ireo olona sitrana soamantsara izay nahitana 5,3 raha toka ny ampy fito ireo namony ainy. Ny tranga vaovao tamin'ity androany ity dia misa 5,7. Ny isan'ireo olona lavo ny valanaretina Covid-19 kosa dia nisa anankifito. Tanatina izay 420 raha faran'izay. Fito izy ireo ny 5 dia nitsaboana teto amin'ny faritra Analamanga, tao amin'ny HJRB, hôpitaly Joseph Raseta Befelantanana ny 2, teny amin'ny hôpitaly Anosiala ny anankiroa ary hôpitaly Andotapenaka ny anankiray. Ny anankiray kosa dia nitsaboana tao amin'ny CHU Andrinjato, faritra Matsiatra Ambony ary ny anankiray tany amin'ny CHU Mitsinjobe Tanimena, faritra Toliara, faritra Atsimo Andrefana. Ny sitrana ho isika dia 5,3 sy 300 ka ny 5 sy 300 amin'ireo olona sitrana soamantsara ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Ny 9 sy 700 nitsabo teny tany an-trano ary ny 320 ambiny kosa dia olona niditra hôpitaly na tany amin'ireo centre de traitement. Mitsinjara tahaka izao ihany koa ireo tranga vaovao ireo raha ny fanazavana trano. 5,7 itsika ireo tranga vaovao tao anatin'ny 420 raha farany. Dia toy izao indray ny fitsinjarana azy ireo isaky ny faritra nahitana azy ireo tsirairay avy. Tenena voalohany foana moa ny Analamanga satria mbola eto zany ny ivon'ity valanaretin'ity ankehitriny 5,20 sy 200 amin'ireo 5,7 tranga vaovao ireo dia teto Analamanga avokoa. Dia manarakarak'izay nisy 12 tany Boeny, tany amin'ny faritra Menabe nisy tranga vaovao 2 Voatily, faritra Atsinanana anankiroa, faritra Laotra Mangoro anankifito, enina Moramanga ray tao Ambatondrazaka, ny faritra Sofia anankiroa, faritra Tsimondrefana anankefatra ary faritra Vatovafidovinany anankiray tranga vaovao hita tao Vohipeno. Izay zany amin'ny fitsinjarana ireo olona 5,7 sy 200 tranga vaovao Voatily tamin'ny 420 raha farany teo. Ilaina hatrany araka izany ny fitandremana ho an'ny rehetra, indrindra fa ny fampiarana ireo fepetra zakana, malona ny ady atao amin'ity valanaretina coronavirus ity. Zandary miisa fito no fantatra hatreto fa mitondra ny tsimokretina coronavirus ao Mahajanga raha nambarany teo anivon'ny komandany zandarmerie pirenena. Akoatra izay misy ny fampitaovana ireo zandary tany an-toerana manoloana ny ady atao amin'ny coronavirus. Henri Florian. Taorin'ny teo anivon'ny sekoly ambony mampiofana ho zandary tany Ambotra sy tany Moramanga, fantatra ankehitriny fa misy ihany koa ireo zandary any Mahajanga no voamarina
fa mitondra ny tsy mikaretina amin'izao fotoana izao araka ny tatitra avy eo anivo ny komandiny izy darim-pirenena nandritra ny fitsidiany hitany Mahajanga. Zany hoe misy tranga vitsivitsy zany mahazo ary na itsika eto Mahajanga zany zao dia misy tratra le tsy mikaretina ihany koa raha ny eto ngamba raha tsy diso enina na fito zany izay no tena hoe efa fantatra fa pozitif kanefa moa na izana tsy zany hatreto aloha tsy mbola misy an'ilay atao hoe forme grave zany ireo izay tratra ireo na ny any amin'ny faritany hafa zany misy tena misy fa hatreto zany aloha isaoran'Andriamanitra fa ireo izay an'activité zany zao dia mbola lay cas anankiray tao Antananarivo nakasika an'ilay général anankiray niany iny ihany aloha hatreto no atao hoe tena hoe nampalahelo fa ny ankoatra zay zany dia mbola olona ao anatin'ny fitsaboana daholo zany ireo fa ankoatra ireo nanolotra fampitaovana ho an'ireo zandary tany Mahajanga ihany koa ny teo anivo ny komandiny zandarimirim-pirenena ho famporosiana azy ireo amin'ny asany. Ny ato amin'ny fitandronan'ny filaminana zany dia tsy mba isan'ireo omena alalana ihiboko fa vao maika kosa tsy maintsy midina eny an-kianja amin'ny fitandronan'ny filaminana. Natao ireo fanomezana fitaovana ireo zany mba hamporosihana ny zandary hiaro tena araka izay azo atao satria araka ny efa nazavaina teo ny fitandremana ny fanajana ireo hetsika fisakana rehetra ny fitondrana ny arovava ny fampiasana ny fanadiova-tanana sy ny sisa zany dia efa azo antoka sady mampijanona ny fiparitahan'ilay tsy mikaretina. Ho an'ny Mahajanga manokana ankoatra ny asa sahan'ny zandary amin'ny mahampitandro filaminana azy ireo manentana ny vahoaka ihany koa izy ireo amin'ny fampanajana ny fepetra rehetra entina iarovana ny vahoaka tsy hiparitahan'ity valanaretana coronavirus ity. Tontolon'ny fampianarana kosa indray dia hanomboka rahampitso ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra anala fanadinam-panjakana BEPC any Toamasina araka nambarany Taleny Sisko Toamasina voalohany. Tsy tokony hanana ayahy ny ray aman-dreny fa efa mipetraka avokoa fepetra rehetra raha ny fanazavana azo fanadina. Amin'ny alatsinainy fatelo ny volana aogositra izao no hiatrika ny adina ara-panatanjahantena ireo mpianatra analan'ny fanadinam-panjakana BEPC ato amin'ny farim-piadidim-pampianarana Toamasina voalohany. Mpiadina miisa 7,774 amin'ireo mpianatra miisa 7,770 ny soratra anarana no nisafidy hiatrika ny adina ara-panatanjahantena izay mitsinjara amina ivy-toeram-panadinana roa ao ny eo amin'ny lycée Jacques Rabe Mananjara ao ny etsy amin'ny CEG Ratsimilao. Manajatra ny fipetranapetraky ny fitondram-panjakana iadina amin'ny fiparitahany valanaretina coronavirus ny fanatanterahana io adina ara-panatanjahantena io ka tsy tokony hiahiahy ny ray aman-drenin'ny mpianatra raha ny enambarany lehibe ny farim-piadidim-pampianarana Toamasina voalohany. Tamin'ity indray mandeha ity ho fisorohana fitangorongoronina marobe eny mitsinjaraina 10 isa zany hoe miditra amin'ny fito dia mpianatra 10 ihany, amin'ny valo miditra ny 10 manaraka, amin'ny sivy miditra ny 10 manaraka, amin'ny folo miditra ny 10 manaraka. Dia ohatran'izay koa ny après-midi misy miditra amin'ny ray, miditra amin'ny roa, miditra amin'ny telo, miditra amin'ny efatra mba tsy hampisy izay fifamezivezena na fifampikasohana ho an'ny mpianatra. Mahazo matoky araka izany ireo ray aman-dreny amin'ny fandefasana ny ankizy izay nisafidiny anao ny adina. Efa vonona raha teo ny pitipitsony rehetra toy ny fototra-vitrasa sy ny fitaovana ary ny mpitsabo sy ny fepetra rehetra mifandraika amin'ny adina. Hoiatrany ny lehibe ny farim-piadidim-pampianarana Toamasina voalohany. Eto zany izay tokony andraikitra dia manome toky ny ray aman-dreny efa vonona ny fepetra rehetrarehetra hiarovana ny mety izany fiparitahan'ny valanaretana zany. Raha ny tokony izy ny zanaka antsika vao miala avy any an-trano tokony tsy fampikasika na mizaniza mandrim-piverenany any an-trano. Mikasika ny sport collectif teo na be resaka na hoe mety niazoazo ny saignatsika ray aman-dreny ho vita eo nisy tsy ho vita efa ny teknisianina no nandray ny fepetra mikasika amin'izay tsisy fampikasohana na dekely na ny football na ny basketball na ny handball efa niraisin'ireny ny fomba hafakely amin'ny taona iray mandeha ity tsy mifampikasoka na mizana amin'iza ny mpiadina tsirairay. Amin'ny zoma fafito ny volana aogositra izao ny fantatra fa hifarana ny adina ara-panatanjahantena ho an'ny farim-piadidim-pampianarana Toamasina voalohany raha toa efa navitany azy kosa ny tao amin'ny Toamasina faharoa. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay hitantsika ny trangam-piarahamonina any Antsirabe eo ihany koa ny trangam-piarahamonina any Ambatondrazaka rehefa avy eo ary.
solidaire face au coronavirus, restez chez vous. Besoin de faire des provisions? Faites vos achats sur Lidl Drive sans contact ni manipulation de cash. Rendez-vous sur www.leaderprice.mg et payez par Mvoul. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Veneto amin'ny fampalalambavao isika. Tontolon'ny fitaterana kosa indray me mahazo laka. Eo amin'ny fitaterana entana ankehitriny ireo fiara sprinter izay nitondra olona teo aloha. Miantso ny ministera tompon'andraikitra manoloana izany ny Association des transporteurs camionneurs eto Madagasikara io nasaina. Taxi brosy amin'ny zotra nasionaly sy régionaly maheriny eronjato isa no nivadika nitondra entana hatramin'ny nitsara ny fitateran'olona mankany amin'ny faritra amin'izao fotoana ny amehana ara-pahasalamana izao. Entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro no entana mivoaka an'Antananarivo raha ireo volo mampalaza ny faritra no entana miverina. Ka le tsy afaka mitondra olona dia hoe entana mahazo entana dia navadika hatramin'le papier mihitsy eny mba afaka miasa sy anina izay ny entana zaka arakaraka ny any. Izay koa zao be dia be dia indroa eo arakaraka 12 eo zay zao. Izay coopérative arainanao Ambatoboiny zao eo dia 12 PDP samy misy kofomaty, misy PDP mihitsy misy. Samy nanao azy daholo. Mandeha par kilo zany fotoana? Tomba masy foana ny anay. Ohatrany hoe voatabia zao ray alina ny ray kesika. Izay tsy le avany manao par kilo amin'le produit locaux. Gabraraka izay no andikan'ny onivon'ny ATC na ny Association des transporteurs camionneurs ny sehatra ny fitateran'entana eto Madagasikara ankehitriny ka iantsony izy ireo ny fifampidiniana amin'ny ministera-pia. Nisy fiantraika amin'ny be da be tamin'ireo namanay misehatra tamin'io asa io zany, io zavatra io zany amintsika miteny zao satria raha teo aloha zany zareo mamoaka fiara efatra isan-kerinandro na 5 dia zao zara ary zareo raha mamoaka ray. Rehefa nisy moa ny antso nataonay tamin'ny mpitondra fanjakana nefa mbola tsy nahazo fiantsona moa zay mba hifampidiniana zany hatramin'izao. Ka eto aho zany dia manao antso amin'ny mpitondra fanjakana tompon'andraikitra hoe mba mangataka fifampidiniana zay. Izay mpitatitra amin'ny fiara vaventy miaraka amin'ireo fiara fourgon maro be ireo satria le mpitatitra olona zao lasa nanao an'ilay fourgon daholo. Mba tokony asiana fifampidiniana andaminana an'ilay satria lasa kabraraka zany le fitateran'entana zany amin'izao miteny zao. Andrasana araka izany ny fepetra ho raisin'ny ministeran'ny fitaterana manoloana izay fangatahany ATC izay. Ireto farany izay efa nisehatra tamin'ny fitaterana antaonany maro manerana ny nosy ka mahatsiaro matiantoka amin'ny fahamaroany ireo fiara sprinter. Lafy mavao hafa kosa indray dia nitondra fitarainana ny lehiben'ny Fokotany ao tsara sotra Antsirabe. Misy olona marary maloto amin'ny sachet ao amin'ny Fokotany izay hiadidiny ary eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana Kolo TV Antsirabe. Anisan'ny rafim-panadiovana misehatra eo anivon'ny Fokotany tsara sotra ny tetika antsoina hoe famafa na ny fanadiovana maharitra ho an'ny Fokotany Antsirabe izay vokatry ny fiara-miasa ny commune Ambonivohitra sy ny ONG-ista. Nisy araka izany ny fanadiovana lakan-drano izay efa tsy niasa amampolo taonany maro izay efa lasa fanarian'olona maloto mihitsy. Tondra fitarainana araka izany ny lehibe Fokotany teny atoerany. Tena mampalahelo tokoa ilay izy zany satria olombelona manao an'ilay asa nefa ny zavatra nisy zany ny curage canal avy eo amin'ny CG eo amin'ny tambohan'ny CG Somalaza eo ampitan'ny Maculé. Tena nateran'olona mialatsina tonga dia ataoko magnitsy be ngamany kaka anaty sachet tena be dia be eo zany dia nahitana po zao feno anankitelo teo mbola misy tratranareo teo ny anankiray ngamany anaty sachet io. Eo na nateran'ny olona maloto ka eto zany mbola mamerina ihany ary mamerina trany. Fa amin'ny partena tsena kely io zany tena be dia be ny olona tsy manana WC dia ateriny amin'ny sachet ilay izy amin'ny canal aty amin'ny Fokotany tsara sotra zany eo amin'ny CG eo. Miantso ny taraina foana inona ny zavatra tokony atao amin'ny zavatra io ka manadio zahay zao eto dia efa nametraka ihany fiara-miasa amin'ny olona manodidina eto hoe manomboka izao zany raha mahita olona nareo manatitratotra zavatra satria efa madidio be aloha zao dia mety tsy sahanary fa teo manko be lobolobo dia izay no nabetsaka an'izay
fa na izanona zany amin'ny alina zany no naterany zareo azy eo dia tsisy mahita mihitsiny. Manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana toy ny vakitrano sy ny fanendahana eo anivon'ity fokontany ity, ary anisan'izany ity ramatoa mpivarotra episerie iray ity izay efa niara ny vakitrano matetika. Mampitarana anay zany vaky foana ny trano eto io episerie izay efa indroa vaky. Ao ambany eo koa ny vaky voaingana kely. Ito amin'ny tsenany ito amin'ny varotam-bitsy zao vaky koa ny trano teo. Ilay mpivarotra mofo lasa ny daholo ny anina voaingana kely tao zany. Efa nanao fitaraina tany amin'ny fokotany izay. Dia ny tena problème hitsy ihany ny jiro mirehitra. Hitako akiny ihany dia ery ambony ery tena mahisy kitroka. Amin'ny valo sasany dia efa misy mpanendaka hita vao anatin'io. Izay ny tena problème anay eo. Dia izao lasa miala zany ilay zanako ao ambany eo nitaona entana mihitsy hoe miala. Satria tena tsy zaka intsony fa miverimberina foana episerie fa vaky be koa ny mpandeha. Fa misy polisy ihany mandalo. Fa ny polisy tena tsy fantako hoe avaiza zany ny tena fomba halalany hoe amin'izao ny tonga. Amin'izao izy amin'iny izy mandalo ety fa mivalo sasany ihany dia efa tsy azo lalovana. Tokony mba mahazavana zany fa lasa ry alavitra be ary ilay dia hita misy nitoraka foana ny telo miankatrina fa nanao fitaraina tany amin'ny Jirama koa za. Efa henika anankoatra ny Jirama fa tsy haiko intsy dia misy mamaky foana koa ny jiro. Izay ny tena problème anay eto tena lasay zany tena victime mihitsy eto na loto na resaka fanendahana na ino. Tsy handroso mihitsy ty toerana ity raha ohatra izao. Araka izany dia miaina ao anatin'ny fitantanana tanteraka ireo mponina eo anivon'ity fokontany ity, ka izany indrindra no anairana ireo tompon'andraikitra. Mijanona any amin'ny faritra isika, olona telo no saron'ny polisy-pirenena ao Ambatondrazaka ka natolotra ny fampanohavana avy hatrany. Ny rola sarona tamin'ny fanamboarana menaka sakafo osoka. Ny iray hafa kosa mpamatsy fitaovam-piadiana Gaëtan Andriatsilavo. Mpamerikeloka roa lahy amin'ny fanamboarana menaka sakafo osoka no saron'ny mpitandro filaminana ao Ambatondrazaka. Sarona niaraka tamin'izy ireo ny menaka osoka sy ireo fitaovana fanamboarany azy toy ny colorant sy ny collet apetraka amin'ny bidon. Efa nahiditra amponja no io fanamboarana menaka osoka io izy ireo ny taona 2024 ka izao niverina amin'ny fomba fanaon'izao. Dia misy olona nitaraina zany dia natao ny velapanika dia voasambotra izy roa lahy reo araka ny efa hitanareo teo sy ny menaka zay anatina jerikanina zay marihana fa tsy vitan'le hoe misy loko fotsiny fa dia manao manisy colorant zany amin'ny le menaka io zay zava-doza tokoa satria raha vao mihinana an'iny le olona dia lasa marary afaka fotoana vitsy. Lehilahy ray hafa mpamatsy fitaovam-piadiana ireo mpamaky trano ao an-toerana ihany koa no sarona vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny mponina sy ireo mpitandro filaminana ao Ambatondrazaka. Noho ny fiaraha-miasa ny fokon'olona sy ny mpitandro filaminana izay atao amin'ny polisy-pirenena nisy nanome vaovao maropototra dia voasambotra indray inga Maurice io ka dia natao moa zany ny fampitorana azy amin'izany trafikana arme à feu zany ary association des malfaiteurs koa ka tratra ny lehilahy ary atolotra koa ny fampanohavana. Isan'ny faritra nahitana fanafiana sy nandrenesana fitarainana betsaka i Ambatondrazaka indrindra amin'izao fotoana ny fihibohana izao. Zava-dehibe hoy ny mpitandro filaminana ny fanomezana vaovao maropototra avy amin'ny mponina manoloana izany ahafana mamerina indray ny filaminana. Maresaka iraisam-pirenena mbola miparitaka manerana n'izao tontolo izao ny Covid-19 amin'izao fotoana izao indrindra aty Afrika sy any Amerika Latina. Ho an'ny kontinanta afrikana, Afrika Atsimo no tena vomafy fanadina. Verina mahazo laka manerana n'izao tontolo izao ny Covid-19 indrindra aty Afrika. Efa mananiky ny 10 hetsy ireo tratran'ny valanaretina coronavirus ao Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Izy no firenena vomafy indrindra amin'ny kontinanta afrikana. Ao Johannesburg ny fitoeran'ny aretina any an-toerana. Tsy maharaka ny fototra-fitrasa sy ireo mpiasan'ny fahasalamana. Efa miparitaka ireo marary ny Covid-19 tsy misy toerana fandraisana marary tsy ahitana azy ireo. Tena tsy ampy mihitsy ny mpiasan'ny fahasalamana. Izy ireo ihany koa izay testé positif ny akamarony. Raha ny fanazavana hatrany maro amin'ireo afrikana tatsimo no tsy mety manao test noho ny fanelikiliana mety ahazo anatin'ny fiarahamonina. Hatreto laharana fadimy eran-tany Afrika Atsimo amin'isan'ny olona tratran'ny Covid-19 raha ny antotany isa ofisialy efa mihoatra ny 8,000 ireo namony ainy any an-toerana isa izay tsy pahany ireo manampahaizana.
androany amin'ny 7 ora latsaka fa efa ny eto amin'ny Cool TV dia isy ny fandarana manokana iarahana amin'ny solombavambahoakan'ny Madagasikara izay lany tamin'ny IRD tao amin'ny distrikany Arivomamo. Fotoana izay anaovany tatitra ny zava-bita sy ny mbola ho atao amin'ity distrika ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasitrany ianao anaraka izany soava tsara daholo tompoko. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.